faly miaramantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny epizody fa efatra ny ilay podcast. Androantsika zany dia resaka momba ny fanabeazana éducation. Miarabany Marina dia miarabany Karina ihany koa. Karina moa zany dia vahintsika androany dia ity ampenoana dia mety ho lavalava kely ity episodetsika androany ity. Faly miarabany sambatra, miarabany Karina sy ny mpanaraka rehetra. Miarabany sambatra sy Marina dia sy ny mpiaino rehetra. Ny fanabeazana moa zany no temantsika androany. Ity misy citation kely ny Nelson Mandela milaza hoe l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Raha vadika amin'ny teny gasy dia hoe ny fanabeazana no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra azonao ampiasaina hanovana izao tontolo izao. Zany hoe fitaovana zany ahafahana mampandroso manova izao tontolo izao. Eto moa izy zany dia miteny hoe arma mihitsy, zany hoe fitaovam-piadiana mihitsy. Iadiana amin'inona moa zany ny fanabeazana? Matoa misy ny fanabeazana dia misy zany ny fanakelezana. Zany hoe iadiana amin'ny fanakelezana zany ny fanabeazana. Eto moa zany amin'ny teny malagasy dia tiako be mihitsy le fiteny satria tsy ny monde ihany le zany. Le monde zany nefa ngeza be fa tontolo iainanao manokana aloha voalohany indrindra. Dia avy eo zany ao anatin'izay le hoe tontolo izay hoe ny tany, ny fiarahamonina, zany hoe miainga déjà amin'ilay hoe individu miainga aminao voalohany le izy. Izay angamba no tiako hanomboana azy. Zany hoe raha azoko tsara zany dia ohatrany hoe fitaovana entina miady amin'ny zavatra tsy manabe an'ny tena aloha voalohany indrindra. Dia ilay tontolo manodidina ny tena dia izay vao hoe manabe an'ny manodidina ny ohatrany hoe ny société misy an'ny tena, ny firenena et le monde entier. Izay no fahazoko azy aloha zany. D'accord. Mieritreritra eto raha zavatra tena ngeza be ohatr' izany ny fanabeazana, azo lazaina mihitsy zany ohatrany hoe fototry ny fahombiazan'ny olona sy ny firenena mihitsy zany dia andao raha hoe mba jerentsika kely hoe inona ny ao anatiny, inona avy ny zavatra voafonin'ilay voambolana hoe fanabeazana. Tamin'ny nanomana an'ity temantsika ity dia nahaliana anahy dia nandeha nijery ny définition tao amin'ny rakibolana.org ihany nahitako définition anankiray izay milaza hoe ny fanabeazana dia fanolokoloana ny zaza mba hanomezana azy toetra tsara ka hahatonga azy ho lehibe ho olom-banona. Zany hoe zany ny fanabeazana dia ahafahany tsirairay mampivelatra ny maha-izy azy manontolo. Raha amin'ny lafiny saina zany ao anatin'ny fihetseham-pony ao anatin'ny toetrany dia hoe zavatra mampitombo sy manitatra ny fahaizany ara-tsaina, ara-moraly, ara-tsosialy ary ara-pihetseham-po zany. Zany hoe mahakasika lafim-piainana maro zany ny fanabeazana. Dia tao anatin'io rakibolana.org ihany dia nitoy an'io définition io dia hoe zavatsarotra ary manomboka indrindra eo amin'ny fianakaviana ny fanabeazana ny zaza. Dia raha aminareo eto raha zany zao dia inona avy ozy nareo ny enjeu zany sy ireo mpanana andraikitra rehetra amin'ny fanabeazana. Misy an'ilay hopitenana africaine milaza hoe il faut tout un village pour élever un enfant. Zany hoe tsy vitan'ny olona anankiray zany le izy fa fiarahana no manome an'izay hoe élever zay. Élévation zany hoe manondrotra, zany hoe mampitombo zany. Élever moa zany araka ny teny marina teo ny déjà ny tena, ny fanahy, ny toe-po ary ny saina ihany koa. Zany hoe ohatrany manangana mihitsy zany le izy. Zany hoe fanabeazana zany dia ohatrany hoe fananganana mihitsy. Zany hoe mila maro-pototra aloha ianao zany amin'ny voalohany indrindra. Ohatrany hoe manangana trano zany ianao dia mila fototra aloha zany ianao voalohany indrindra. Satria ianao raha hanangana dia mila indrindra izay hoe mafototra aloha zany ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Zany hoe mahabe zany lasa ohatrany hoe ina moa zany ianara zany mba ahafahantsika manana an'izay construction izay zany dia ilaintsika mihitsy izay fototra izay. Eo anatrehan'izay koa nefa tiako be koa le ino moa zany par rapport amin'ny ray aman-dreny zany amin'ny teny malagasy misy teny hoe arofanina. Tiako be zany izay teny izay satria
itsika ray aman-dreny zany dia manana an'izay andraikitra zay mihitsy hoe mba ho arofanina ho an'ny ankizy ho an'ny zaza satria zareo mbola tsy arisaina loatra dia rehefa manakaikytsika matetika ohatra hoe ny lavarangana sy naharofana ny lavarangana satria mety anjera zany hoe limity ihany koa zany ny ray aman-dreny mba hahafahan'ny zaza mahafantatra hoe atreto zany tsy mahazo mandeha zany hoe repère zany raha manana repère zany tsika ohatra hoe rehefa mandeha ny an-dalana dia misy lalana zany hoe iny lalana iny zany tsy azonao ialana iny lalana iny fa iny lalana iny zany mila iny mila andehananao dia misy balizy amin'ny sisiny le balizy amin'ny sisiny iny zany repère mba hahafahanao mahafantatra hoe ao aloha ao misy virage dangereux ohatra natataka izany dia ny ray aman-dreny zany manana an'izay andraikitra zay zay tokony omena ny zaza ihany koa dia eo koa moa zany teny koa resaka momba nisy moa zany nisy fomba fiteny sinoa zay milaza hoe isika ray aman-dreny zany dia tokony hatramin'ny 10 taonany zaza dia tokony ho maître isika hatramin'ny 20 taonany dia tokony ho guide isika ary manomboka eo amin'ny 20 taonany zany dia tokony ho namana isika zany hoe arakaraka ny etapin'ilay zaza eo amin'ny fiainana dia misy andraikitra samihafa ampandreketina anao zany hoe voalohany aloha zany andraikitra ny ray aman-dreny aloha zany le fanabeazana aloha voalohany indrindra zany eto zany tsika dia mahita tsara mihitsy hoe ny ray aman-dreny aloha ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana nefa arak'le fiteny teo hoe tout un village ny fiarahamonina koa zany manana andraikitra eo amin'ny fanabeazana ihany koa satria raha iteny ohatra tsika zao ohatra hoe ny zazakambotsy izy zany tokony andraikitra ny zazakambotsy tsy manana ray aman-dreny zareo zany hoe ny fiarahamonina zany dia manana izay adidy zay ihany koa eo anatrehan'ireny ankizy ireny ohatra fotsiny koa ohatra hoe milaisaka indrindra ny Madagasikara ny 4 ny tsy manana trano zany dia manana andraikitra ihany koa ny fiarahamonina satria tsy manana ray aman-dreny ireny ankizy ireny dia zay ngamba aloha no tiako resahana momba izay napetraka moa zany le fanontaniana atao hoe iza moa zany ny manana andraikitra amin'ny fanabeazana ahoana ny hevitry Karine momba an'izay fa Karine moa zany dia isaorana be da be satria nanolo tena handray anjara dia isaorana anazy dia mba misy témoignage de vie any mba tiano zarena amintsika dia misaotra ny Karine noho ny amin'ny fizarananay ny zavatra personnel dia amenan'ny indrimy fitenenana misaotra ny marinana amin'ny fitenenana dia misaotra ny sambatra ihany koa ny invité tato anatin'ity émission ilay podcast ity za moa zany saika mba hizara kely ny expérience personnelako amin'ny mahareny anahy zany ny traikefa ny ainako za amin'le éducation hoe mba ahoana zany ny zavatra hitako tamin'le éducation dia misy anecdote kely zany misy tantara kely saiko tantaraiko anareo zany tamin'izay fiainako zay dia en fait nampanao devoir ny zanako zany nisy fotoana tamin'izany izy mbola vao nianatra nanoratra dia nanoratra zany dia nampisehoko anazy zany hoe tiana dia ataovy le dia tsy hainy mihitsy ilay izy zany tamin'ny voalohany fa niaotraotra sy natahotra be izy dia za zany nieritreritra mora kely fa manino io tsy hainao dia lasa ohatrany hoe ny tena moa lasa miakatra lasa tezitra dia nitomany le zaza dia tena tonga saina be zany hoe hoay ary zao situation zao efa niainako zao tamin'izay mbola kely tadidiko tampoka le izy nisy flashback tampoka niverina tatatsaiko dia tena ozy izy hoe Andriamanitra tsy tiako hampiainana ny zanako zao zavatra zao tena nampijaly anazy resaka ny anao devoir zao dia tsy mety zao dia nanomboka tamin'izay zany dia nanana recul par rapport amin'le éducation hoe hoay fa le éducation ity zany tokony za mihitsy no mijery hoe inona ary ny zavatra tokony ataoko fa tsy hoe izay nataon'ny ray aman-dreny taloha fotsiny zany dia iny zany nentina ohatrany hoe
automatiquement amin'ny zanako ao dia nanomboka teo a zany dia lasa nitady a zany hoe ahoana ary zany ny ampianarako manoratra n'ity zanako ity dia nitady a tamin'ny internet dia nitady a tamin'ny boky dia ny tena nahitako zany ohatra mampiomehy kely tamin'ny TikTok ny nahitako hoe alefa kely aloha ity zavatra ity atao zany aloha ny trait voalohany atao ny trait faharoa dia tena ozy izy hoe manomboka izao dia avant hoe ampianariko zavatra n'ity zanako ity dia za mihitsy aloha mila mianatra an'ilay pédagogie zany dia avy eo nefa ilay zaza dia nahay rehefa hainao no mampianatra anazy dia ianao zany no mila aloha mianatra mihitsy hoe ahoana ary ny ampianariko an'ity zanako ity, inona ny moyen ahafahako maka ny fon'ity zazy ity, maka ny sain'ity zazy ity amin'ilay pédagogie dia rehefa nitady kosa nefa nitady an'le hoe fomba zany le éducation dia nahita hoe misy karazany be dia be ihany ilay izy, misy hoe ny sasany miteny hoe izao no tokony atao, ny ary indray miteny zavatra hafa, ny atsy indray miteny zavatra hafa dia ohatran'ny somary very zany hoe fa inona ary zany ilay hoe éducation parfaite dia tonga saina be hoe ary tsisy éducation parfaite nefa inona ny tiako ampitaina an'ilay zanako, inona avy ny soatoavina sy ny valeur tiako ampitaina n'ity zanako ity dia teo zany vao nahita hoe nandiny tena zany dia nitaiza tena ny tenako aloha nijerevako sy nitaizako dia nahita amin'izay avy eo hoe reto ny ana ny tena tiako, ny sasany mety hoe tiako ahay danse be ty zanako ity na tiako ahay anglais be dia samy manana ny azy zany, hitako hoe samy manana ny azy ny olona dia ny tena hitako angamba ny farany hoe mila équilibre le izy, mila équilibrena par rapport amin'ny émotion anao par rapport amin'le fiainanao sy le hoe par rapport amin'le zaza koa indrindrindrindra hoe inona ny capacité an'ity zanako ity ahoana ny hitondrako azy par rapport amin'le zaza koa indrindrindrindra dia izay ngamba ny azoko tenenina. Raha ny fahazahoko an'izany zany raha ohatra hoe fitinina kely raha diso dia aza misalasala mihitsy manamarina an'izay tokony ho marina. Raha ny fahazahoko anazy zany dia ohatrany hoe ny éducation zany ny fanabeazana zany tsy voatery hoe izay na fanabeazana noraisinao tany aloha tany na tamin'ny ray aman-dreny na mpanabe hafa mpampianatra na ohatrany tsy voatery hoe hiety iny amin'le olona ho beazanao amin'izao fotoana indray na zanaka io na zanadralana ohatran'izany. Zay ve no tiany Karina tenenina teo voaloha? Zay indrindra. Dia ao anatiny koa zany hoe raha efa manana ohatra hoe zanaka na olona beazana ary zany ianao dia mbola mila koa zany ajustena par rapport aminao sy le capacité an'le zaza fa tsy misy hoe mode d'emploi anankiray amin'ny fanabeazana dia hoe tokony ety no an'ny rehetrarehetra. Zay mihitsy koa ny olantsika matetika atsika ray aman-dreny indrindra manao an'ilay comparaison zany hoe mijery hoe ny zanak'Iriana ohatr'izao nareo tsy ohatr'izao dia lasa avy eo ilay ankizy lasa manana an'izay manana problème kely amin'izay fotoana izay ary misy miteraka mihitsy ary izy amin'ny ankizy sasany fialonana mihitsy an'ilay zaza izay anaovana comparaison anazy satria mety hita izy hoe reto zaza teneny ray aman-dreny reto zany no zaza parfait, zay zany tsy parfait, zay zany mila manao effort plus mba hahafanay mitovy amin'ireo zaza ireo. Dia io koa zany te-hamerina kely koa adiniko ny laza azy teo ny rôle ny fianarana ihany koa eo anatrehan'ny fanabeazana satria raha ny tokony ho izy ny fianarana zany dia ny rôle ny voalohany zany hoe ny asa voalohany dia mi-instruire nefany betsaka ihany koa ireo sekoly zany izay manabe mihitsy ny fianarana maro ary makasitraka indrindra ireo mpampianatra zany izay mandray ny asany mihitsy hoe tsy mampianatra fotsiny izy
fa manabe ihany koa. Tena marina mihitsy zany. Raha mandinika an'izany resantsika zany a dia mahita hoe tena asa amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy zany ilay fanabeazana, fa tsy hoe misy etapy anankiray hoe nanabe an'ity zanako ity ohatra hoe 18 taona izy izao dia vita zany ny fanabeazana. Fa satria tsy inona isambatra efa somary niresaka an'izay teo hoe mandalo etapy samihafa zany a ny ankizy, ny olombelona moa zany mandalo etapy samihafa vao lehibe. Dia hafa zany ny besoin-n'ilay zaza ohatra hoe hatramin'ny 10 taonany, hafa ny besoin-n'ilay zaza hatramin'ny 20 taonany ary hafa ny besoin-n'ilay zaza indray au-delà an'izay. Dia zany hoe ianao zany a ray aman-dreny a mila zany ianao maharaka an'izay a dia ohatrany hoe mameno an'ilay rôle par rapport amin'ilay besoin misy amin'ireo etapy tsirairay an'ilay zaza ireo. Dia raha olon-tokana ianao zany fa ohatra hoe tsy misy olona beazina dia ao ihany koa ilay hoe manabe ny tenanao zany, satria ianao koa olombelona mandalo an'izay processus izay hoe misy besoin samihafa arakaraka ny etapy misy amin'ny fiainana, dia mandray an'izay koa zany ianao, mibe koa zany ianao hoe ianao par rapport aminao ahoana ny anabeazako ny tenako mba hi-s'élever izay ilay resaka nytenen'ny sambatra tao hoe mi-s'élever fa tsy midina. Izay ilay hoe fanabeazana, fanakelezana ozy izy sambatra teo hoe mba misy fivoarana foana zany anatin'ny fiainako fa tsy hoe sanatria hoe lasa mizotra midina. Dia tena sarotra zany ny fanabeazana, tena sarotra mihitsy dia mila fifanampiana, mila fifampitsinjovana, dia mila ihany koa ngamba ozy hoe compréhension et bienveillance, satria hita fa zavatra tena tsy mora. Dia miezaka zany tsika, izay zany ilay fahita d'esprit any ilay podcast hatramin'ny voalohany ny ekipan'ilay hoe mba miezaka ao anatin'ny fifampitsinjovana fa tsy fifampitsarana. Raha mba misy zavatra miseho zany ka mba misy zavatra azony tena atao anampiana dia mba miezaka foana manentana foana amin'ny fifanampiana mba ho alavirina ny fifampitsarana, satria hita mihitsy zany fa tena zavatra tsy mora, tsy misy hoe mode d'emploi rety dia arahana dia izay dia vita, fa tena hoe mikaroka sy mitady ianao isan'andro zany mba hoe inona ny tena mba mety. Dia ao anatin'izany zany misy koa ny erreur izay angalana lesona hoe tsy nety ity fa aleo mba hanao ohatra ity indray izay. Eto zao mametraka an-taniana hoe ahoana raha zany no mety ahitana solution amin'izay fanabeazana izay. Za zany ohatra androany hoe tena te hitady te hiaina an'izay fanabeazana izay hoe manabe ny tenako, manabe ny zanako dia mieritreritra hoe aiza zany mety ahita solution concrète, inona ny tokony ataoko mba hatongavako amin'izay. Raha nareo manokana zao inona ny outil mety nataonareo nahatongavana tamin'izay? Izaho manokana za ny boky, makany amin'ny médiathèque zany no tena fikarohako hoe mijery an'ireny boky éducation ireny sy ny magazine izay. Tsy haiko ny sambatra hoe ny anahy zany hoe mitovitovy ihany atsikasika io, ny anahy amin'ny boky dia amin'ny internet ihany koa zany tena hitadiavako moyen source moa zany ahafahako manabe alo voalohany indrindra araka ilay resakintsika teo. Tena ampikely fotsiny koa momba izay resaka izay ilay nentenenty hoe manomboka amin'ilay individu aloha ilay izy, zany hoe manomboka aminao manokana ilay izy. Ilay izy rehefa lasa cercle vertueux ilay izy rehefa avy eo, satria rehefa ianao manabe ny tenanao, miabe ianao dia misy fiantraikany iny amin'ny ray aman-dreny ihany koa. Dia ny ray aman-dreny koa zany miabe koa ny ray aman-dreny dia ilay fianakaviana mihitsy zany no lasa miabe. Zany hoe rehefa tsara zany ny éducation raisinao, tsara ihany koa ny éducation raisinao teo amin'ny fianakavianao dia ilay fiarahamonina indray avy eo no lasa miabe. Dia rehefa tohizina hatrany zany izy dia miafara hatrany amin'ny firenena ray amanontolo mihitsy. Zany hoe lasa ilay firenena mihitsy zany ary mety ho lasa culturel mihitsy ilay fanabeazana rehefa avy eo. Tena marina mihitsy zany ka. Tena marina mihitsy zany. Ny anahy zao raha hoe ny expérience ako manokana hitako hoe betsaka ihany, betsaka mihitsy ny source ahafahana
fahaiza-manahy be ny tena zany za zao mahita hoe amin'ny internet a tena be de be mihitsy ny émission podcast vidéo article fandaharana amin'ny radio koa amin'ny télé izay tena hoe miasa ho an'izay fanabeazana izay dia tena hitako za manokana hoe tena nanampy anahy be mihitsy reo zavatra ireo. Tsy ataoko ambany zavatra ihany koa ny fifanakalozana. Zay moa zany aty amin'ny toerana misy anay dia tena anisany tena hoe tia mifampiresaka momba ny fiainana na mpinamana na fianakavinana ohatrany dia hitako hoe tena nanabe anahy mihitsy ny expérience ny tsirairay satria karinina to namoaka an'izay hevitra izay mihitsy hoe samy manana ny expérience ary samy manana ny tena hoe mety aminy koa arakaraka ilay fianakaviana arakaraka ilay tiana ampitaina sy fomba tiana hanabeazana dia samy hafa mihitsy no ampiasain'ny olona tsirairay. Dia hitako hoe tena nanampy tena lasa napana-karenana mihitsy zany zay tamin'ny lafiny hoe ressource netiko miatrika ny fiainako amin'ny fanabeazana ny tenako ny zanako sy ny manodidina moa zany dia marina mihitsy ny tenin'ny sambatra to hoe rehefa tonga ianao hoe olona atao hoe olona olombanina ozy izy ny any Madagasikara moa hoe fanabeazana olombanina rehefa tonga ianao olombanina tena marina mihitsy hoe tsy ianao sy ny fianakavianao rery ny vanina fa hatramin'ny firenena iray manontolo ary dia mahazo vokatsoa ao anatin'izany. Dia misaotra ny mpanabe rehetra na ray aman-dreny io na mpampianatra io na olon-tsotro io manana andraikitra fanabeazana ny resaka sambatra teo hoe kamboty katrami ny sasany mety ohatra hoe zanadralahy zanadravavy misaotra an'izay manana an'izay izay miantsoroka an'izay rôle rehetra izay zany izay atsika tsirairay avy ihany koa anefa. Dia mankahery ny rehetra trany amin'izany asa sarotra izany fa rehefa mifanampy koa dia samy mahita vokany ihany. Izay angamba ny teniko farany. Ka ino izany mbola misy zavatra olazaina? Zavatra saketany kely fotsiny dia ilay hoe farany hoe mila modely izany ianao izay no tena hitako important amin'ny zanakao dia rehefa modely ianao dia manaraka ny ankizy sy ny rehetrarehetra izay. Dia toy izay indray zany ny episody faha-efatra ny ilay podcast somary lavalava kely ny episodintsika androany satria zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny fanabeazana dia mino angamba fa tsy dia namona aminaina be loatra antsika dia mametraka ny veloma manam-pitafa indray zany antsika rehetra dia eo amin'ny episode manaraka indray. Maniry soa ho an'ny rehetra. Veloma tompoko.